Zato an'ny ankizy atao didipotra tokoa androany ary sahirana tokoa ampinay ka raha resinitsiny mba nanomana izay arona ohatran'izao dia asianay vary ao anatiny asianay savony dia misy savony manitra izay mba na savony tsotra nasana lamba dia misy ihany koa ny chocolat sy bonbon ary biscuit ho an'ny ankizy ary tsy adino koa ny kilalao ho an'ny ankizy sisaka ny izy atao didipotra rehetra dia mahazo izay daholo. Kabary arahinasa tokoa no ahitana vokatra ary miaro sy manasoa vahoaka izay no tarigetra sy filamatry ny fahafisainga sy ny fanantenana eto amin'ny tany fahadimy. Ny fanantenana moa dia tsy izy akory fa sampana sosialy atao anatin'ny fahafisainga izay ivondronan'ny vehivavy fahafisainga tanora ary misahana indrindra ny reny sy ny zaza ary ny zokiolona izay sahirana sy tena mahantra tokoa mila fanampiana arak'izay mba hanananay satria ny eliketika no mahatongan-drano ray milanja dimy koa no ariary ka no izay indrindra no antony izao hetsika didipotra faobe izao izay misy eo amin'ny 700 latsaka eo fanaonay isataona izy ity miaraka amin'ny docteur Fidy sy ny Croix Rouge malagasy ary anampinay indrindra ny tena olona sahirana satria ny zaza tokoa no kompimby ny vary ary taniketan'ny firenena ka tsy tokony atao kely tsy mba mamindra izy ireny fa omena fanantenana.